Eto ndraitsika de hijery ny amin'ny barre de tâche. Ny barre de tâche de ity hitanao ambany ity, ity zavatra hitanao eto ambany ity. Iny barre de tâche iny no ahitantsika ny Windows, rehefa klikantsika izy de ohatrizay, rehefa tsindriantsika avy izy de ohatrizay, poitra iaro, poitra iaro. De ho jerentsika hoe azo asorona reny zavatra reny izay tsy ilaina, ohatra hoe ity zao mety hoe tsy ilaina na ohatr'izany de asorona le izy, clic droite eo am'le izy na tsindry havanana eo am'le izy de détacher ce programme de la barre des tâches de miala le izy, ohatrizay koa toy zao uTorrent, ity zao fireworks de ohatran'izay. Mety azo anampiana zavatra ve eo? Ie, mety eo. Fa ho jerentsika hoe ahoana ny fomba fanofana lera, ny fomba fanofana an'le clavier ohatran'ity io zao anglais sy français fotsiny no hitantsika eo. Io zany tsy mifidy an'le zavatra mipetraka eo io, fa na QWERTY ary ny clavier anao ka ato français ity de français ny natiora'le, français ny toetran'le izy. Raha tsindrianao ny A de Q no, raha tsindrianao ny Q raha clavier anglais ny ampiasainao de raha tsindrianao Q de lasa A le izy. Raha zany zao raha ohatra ka clavier français ny ampiasainao ka avadika anglais ity de anao andramo sakafo amin'ny bloc note-nao de tsindrio ny A anao, tsindrio ny A anao de hitanao hoe Q no mivoatra eo rehefa ohatra ka manindry A ianao, na ohatra hoe Z de lasa W no mivoatra eo. De zay le mahakasika le izy ka ho jerentsika izany hoe ohatran'ny ahoana fanaovana an'izany. Voalohany aloha double clic antsika na makeo am'le famantaranandro tsika de miditra ao amin'ny modifier les paramètres de la date et l'heure, ohatr'izao. Jerentsika, klikantsika le izy avy eo vita zay de raha manakisakisaka an'iny makeo am'le ambony ianao, hitanao angambany misy carré carré iny ambony iny amin'iny no mitondra ny titrany le izy, io zao ny titrany io date et heure de tsindry avy eo am'le izy de bataina, akisakisaka ao ny souris anao, tsy avotsitra ny tsindry avy fa tsindriana foana. De makeo am'le changer la date et l'heure, ohatran'izao de hovainao ny lera sy ny daty raha ohatra ka hanovy ianao, ohatra hoe ataontsika fito zany de ohatr'izao de hitanao hoe niova lasa tamin'ny fito le izy, changer la date et l'heure enina no lera marina. De ohatran'izay koa ny fomba fanovana ny clavier, tsindrianao iny de tsy miditra eto ianao satria tsy ty clavier ty no tianao ovaina, ohatra hoe ataontsika espagnol ohatra de makany amin'ny changer les paramètres de calendrier, ie mety hoe tsisy idirany mihitsy fa zay no nanaovan'le olona le izy de idina le voalohany mipoitra teo, idina le eto amin'ity hoe personnaliser le format ty idina iny satria tsy ilaina iny, fa ity région et langue ty no ilaina de makany amin'ny clavier et langue ohatr'izao de modifier le clavier ohatr'izao de alaina le izy de eo zao anglais sy français fotsiny no hitantsika eto, ohatran'ity anglais sy français. Ampitsika espagnol ohatra izy de makany amin'ny ajouter tsika de espagnol tsindriana ny E de makany amin'ny espagnol izy iny de ty plus kely ty misy barre de défilement ny anaran'ity, raha tsindrin-tsindriana havia ny ambony de miakatra izy, tsindrin-tsindriana havanana, tsindrin-tsindriana havia ny ambany de midina izy de mankety amin'ity espagnol ity eo am'le plus kely ity amin'ny sisiny ity tsindriana clavier de cochena
États-Unis zao, na plutôt loatsika en'iny fa aleo espagnol mihitsy no alatsika, espagnol d'Espagne zao, espagnol d'Espagne traditionnel de espagnol de ok ok fafady de misy an'iny de ok de jerentsika raha niampy le izy raha tsy niampy espagnol le izy. De zay ny fomba fanampiana azy. Fanalana azy ve? Fanalana azy indray makany amin'ny les deux ihany modifier le paramètre, changer, modifier le clavier, espagnol, cliquer na le espagnol de fafana, supprimer de ok de vita, zay fotsiny de afaka le izy. Ahoana indray ny fomba fanampiana zavatra eto? Tsotra be, makany amin'le izy ianao ty tôlako toy ity de tsindriana avy tsy avotsitra iny izy fa azoko de hoentina eto ambany de mipetraka eo izy amin'izay fotoana izay. Fanalana azy efa nijerentsika teo zay. Zay mahakasika an'iny fa mbola hijery afontsika rehefa ohatra ka mandeha ny raha ohatra ka mandeha ny cours.